enina amby roapolo jona 2024 feno 12 taona katroka ny fahaleovantena ny firenena malagasy. Saika lanonana makotrika no manerina ny nosy isa-taona ary samy manana ny fomba kalazany azy avy ny saparitra tsiraray. Tena manandanja eo amin'ny malagasy tokoa ny daty enina amby roapolo jona. Raha hijery todika kely lasika ka raha hoarina amin'ny olombelona izany taona izany dia azo lazaina fa efa taona amin'ny fiotazana ny vokatry ny fiafiana izany 12 taona izany. Raha amin'ny firenena indray dia tokony efa tazana sy misongadina ireo baingan'ny volavolaina tamin'ny tetim-pandrosoana izay nokitrehana. Tao anatin'izay 12 taona amin'ny fahaleovantena izay dia efa inefatra no nanova lalam-panorenana ilay sata nentina efa ampifezana amin'ny vahoaka ary indrindra hitondrana fandrosoana ho an'ny firenena. Maro ireo filoha voafidy na notendrena no efa nitondra ary samy nampanantena ny vahoaka fa hitondra fivoarana sy fandrosoana ho an'ny firenena avokoa sy mba hananana ny tena fahaleovantena marina. Nisy ohatra nampiasa amin'ny politika ankibo ka nifatohana mafy tamin'izany ny fambolena sy ny fiompiana dia koa ny fanomezana lanjo ireo fokon'olona tamin'ny fampandrosoana sy ny fitsinjarana isa-paritra ny namolavolana ny tetim-panorenana tamin'ny alalan'ny boky mena ka isan'izany ohatra ny fahaleovantena ra-tsakafo, ny fampanantenana fa ny tanora tamin'izany fotoana izany no ho avy ny taona 2000. Taty aoriana indray dia nisy misainana ny trebona teo amin'ireo ampahana malagasy tamin'ny pahaizana fa ilaina indray hoy ny fampiarana amin'ny politika tandrefana dia ny fahalalana na ny demokrasia tena izy. Fa io no manokatra faravarana ny amin'ny tena fampandrosoana ka hanandratina sy hampiakatra amin'ny firenena amin'ny lafiny rehetra. Nanomboka ny voizina sy ny lafiana fa tsy mbola afa miala amin'ireo mpamatsy vola mahazatra sika raha tena tiana ny androso ary tsy maintsy arahana ireo fepetra maro apetrana raha tsy izany tsy misy vola mitosaka entina mpandrosoana mba hatratrarana ny tena tanjona. Tao anatin'izany fepetra izany ohatra ny fanomezana ireo orinasam-panjakana ho an'ny mpandraraha vahiny, ny fanovana ny lanjam-bola malagasy hanaraka ny rafitra napetraka ireo mpampindram-bola vahiny. Na eo azy izany fampandrosoana vetesina sy nampanantenana lava izany dia zava-poana ihany raha tsy amboarina ny lalana izay lalan-drà amin'ny firenena malagasy ary nampino indray fa ilaina amin'ny politika ny fananana finoana ho an'ny tsiraray. Tsy mbola afa-po ireo mpivelona amin'ny politika fa nolazainy fa mila ovaina ny sata amin'ny feny firenena fa tsy mifanaraka intsony amin'ny vanim-potoana. Indrisy anefa fa mbola ireo vahiny ihany no nanapaka an'ireo olona hisafidianan'ny malagasy izay tondra azy. Sambany tamin'ny tantaran'izao tontolo izao no nisy izany niny izany. Nakasitraka an'izany daholo ireo mpivelona amin'ny politika malagasy. Navohitra ny fisandratana, ny fitiavana ary natsapindray izy ireo fa mila mifamatotra amin'ny vahoaka ka tsy maintsy atao ny velorano satria toa manomboka misy ny elanelana amin'ireo vahoaka sy ireo velona amin'ny ara-politika. Feno 12 taona ny fahaleovantena rahataratasy ny firenena malagasy. Hatreto anefa tsy mbola hita taratra izany fahaleovantena izany. Enina ilay foto-tsakafo aza dia mbola miankina amin'ireo firenena ny ivelany. Tsy resahana intsony ny ara-politika hitondrana amin'ny firenena. Tsy misonga miakatra araky ny firenen-kafa ny malagasy fa araky ny fandrosoany taona no vao maika mampahatra azy ka mipetraka eto amin'ny fanontaniana. Raha iroso marina amin'izany fahaleovantena tena izy izany, inona no antony tsy ahatongavana amin'izany? Iza no malaina irosoana amin'izany? Ny vahoaka ve? Sa ireo tampo-pahaizana ve no mbola tsy mankasitraka irosoana amin'izany?